Raha mamaky ny Isaia toko fasivy ianao ka tonga eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny hoe ny loha olona sy ny manakaja ny loha ary ny mpaminany izay mpampianatra lainga no rambo. Izay toko sy andininy izay dia maneho endrika miafina anankiray. Averiko indray hoe izay toko sy andininy izay dia maneho endri-java miafina anankiray. Loha olona sy manakaja no loha ary mpaminany mpampianatra lainga no rambony. Tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe endrika miafina izay fa misy fiaraha-miasa ihany koa ao anatin'izay. Misy fiaraha-miasa ao anatin'ny hoe loha sy ilay rambo izay endrika tipa miafina atsikafony soratra masina Isaia toko fasivy andininy faefatra ambin'ny folo no vakitsika teo. Raha ny zavatra misy eto amin'ny tany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia misy sofina mitsoka mahery vaika be mihitsy, arahana fanahy, esprit izay mitambesatra be mihitsy, manisy pression, mampahory ary mampijaly sy manepotra. Dia tsy inona izany fa io esprit io fanahy io no tsikafon'ity Isaia toko fasivy andininy faefatra ambin'ny folo ity. Ilazany ny soratra masina ny amin'ny hoe ny loha olona sy ny manakaja no loha. Teo dia niteny hoe fiaraha-miasa. Ny loha olona sy ny manakaja, ny loha olona dia tsy iza akory fa ireo tetin'ny fiangonana. Ny loha olona hoy aho dia tsy iza ilay loha olona ambaran'ny soratra masina eto amin'ity Isaia toko fasivy andininy faefatra ambin'ny folo ity, fa ireo lohan'ny fiangonana mpitarika, ireo tety, ireo haut gradé any amin'ireny karazana religion isan-karazany ireny, selon ny dénomination izay ijoroany avy, ireny no antsoin'ny soratra masina eto hoe loha olona. Dia ireny no miara-miasa amin'ny manakaja, tsy iza ireo manakaja ireo fa ny mpitondra firenena, mety hoe chef amina institution anankiray araka ny gradiny avy, mety ho général, mety ho caporal, mety ho colonel, any amin'ny gendarmerie na any amin'ny tsy gendarmerie, any amin'ny police na any amin'ny tsy fantatro, tsy haiko, mety ho filoham-pirenena, mety ho premier ministre, mety ho avocat, mety ho procureur, tsy fantatro, any amin'ny isan'ambaratongany avy ihany. Miara-miasa ireo loha olona sy olo manakaja ireo dia manisy pression, manisy tsindry vesatra eo anivon'ny fiarahamonina, ary izay no miteraka sy mampiaina an'ilay esprit endri-java miafina no resantsika teo dia tsy inona izany fa ny tipan'ny lehilahy nota. Efa nisy fotoantsika ny resaka lavabe teto ny amin'ny fanjakana biby ity sy ireo faux prophète miara-miasa. Tsy izay ihany fa raha vakitsika ny toy n'ilay soratra masina dia ny mpampianatra lainga sy ny mpaminany ireo no rambo. Ao anatin'izay fiaraha-miasa izay zany, ny lohany dia ireo loha olona, ilay endrika ny resantsika eto zany, endrika ilay tipan'ilay biby ity, miara-miasa amin'ilay fanjakana mampahory arak'ilay exemple no raisitsika nataontsika fony teny teo. Tsy ireo ihany zany no miara-miasa fa avec ireo karazana faux prophète be da be sy mpampianatra lainga. Dia isika miara-mahita fa amin'izao vanim-potoana iresantsika sy fampizarantsika izao dia tena maniry ohatran'ny anana ireo mpamerimpino mpampianatra lainga
amin'ireny karazana fotom-pampianarana be da be, tsy mampiivo anao amin'ny Kristy Jesosy, tsy mampitodika anao amin'ny vokatra ny fanahy, fa mamery anao ao anatin'ny fanovana sexe, ny karazana mirakla, ny famahana problème marabola, ny fitadiavana vady, ny tongotra tsy mitovy, izy daholo zany. Sy ny karazam-paminaniana lainga be da be isan-karazany, hoe za de président en 2013, efa lasa moa iny, mena fefa mibebaka ny responsable tamin'izany. Sy ny karazam-paminaniana toy ny hoe am'ty taona ity dia vehivavy no hitondra ny la France, izy bomba enjero ao amin'ny Tour Eiffel, nareo izay ao à Paris dia mandana ny province, sy ny sisa be da be. Kamala Harris, vehivavy no hitondra ny Amerika, tsy nisy tanteraka daholo, mpaminany lainga. Ary tsy izay ihany fa ny karazam-pampianarana rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mampitodika ny mpino ho amin'ny fibebahana, tsy fantoka amin'ny famonjena azy fijaliana Jesosy Kristy, fa dia mamery mpino amin'ny resaka positifisme, ny développement personnel, ny fampanantenana ara-bola, ny kitapom-bola, ny famahana problème ranofo, zavatra be da be ohatra izany no anaovana terapia mpino. Ny lohana dia ireo loholona miara-miasa amin'ny olo-manakaja ary avec rambo mpaminany sandoka sy mpampianatra lainga. Izany no zavatra ampiaina ny fanaratsy amin'izao taranaka izao, amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao. Ka ny antom-pizarana amintsika dia juste rappel fotsiny hoe efa ao anatin'ny contexte tanteraka isika araka ity Isaia 9:4 ity, efa miseho miandalana ary efa tsy miafina intsony ny endrik'ilay lehilahinota, ilay tipan'ilay biby ity, ary efa miariary ilay fomba fiasany, ilay toetrany. Fanjakana miara-miasa amin'ireo haut gradé any anatin'ny fiangonana, loholona, ary efa mihetsiketsika ny rambony, mitsipatsipaka ny rambony, dia tsy iza fa ireo mpampianatra lainga sy mpaminany sandoka. Mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany fizarana izany. Mirarosoa. Ianao Jesosy.